Ravana milalo amin'ny tompo, ity no andro zoma 3 martsa sabotsy 4 martsa lika toko 5/10/2020 ka hatramin'ny 1/30 no anjara mifinainao antsika. Tivavakisika. Faly sy ravo zay tompo fa mbola miteny aminay indray ianao. Ary aza vela anitsy tadiny zay fa oka anaiky sany teninao satria ny teninao dia manova ny fiainanay. Dia meny teninao mandrakarivo zay i Jesosy teny tovano fo mitenena indray ianao araka ny fotoanao. Amen. Filazantsara Lika toko 5/10 no fampizarana ho antsika indray amin'ity andro an'ity. Raisina eo amin'ny 5/4 ka hatramin'ny 1/3. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana izany lahatsoratra masina izany. Ary ny fariseo izay fatra-pity vola raha nandeha izany rehetra izany dia naneso an'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy: ianareo dia mpanamary teny eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra malala mifonareo, fa izay zavatra heverin'ny olona ao ambony dia efa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaona ary hatramin'izany no efa mitoriana amin'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa moramora koa ny afoana ny lanitra sy ny tany noho ny afoana ny tendrotsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Izay rehetra misoabady ka mapakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mapakatra ny vehivavy voasotra dia mijangajanga koa. Nisy lehilahy manan-karena anankiray, miakanjo volomparasy, sirongony fotsy madinika, sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olona malahelo firenena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatr'ilay manan-karena izy, fa nalika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nity ny anjely ho anatratran'ny Abrahama. Ary maty koa ny manan-karena dia nalevona. Ary anjaly teo amin'ny fiaina-tsita izy ka niandrandra dia nahita ny Abrahama teny lavikeny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantoka nanao hoe: ry Abrahama raiko, mandrafo amiko ka irao Lazarosy mba anoboka nitendro ny ratsan-tanany tamin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovana eto anatin'ity lelafo ity. Hoy Abrahama: anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy, fa ankehitriny izy dia ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajatona eo anelan'elantsika mba tsy ho afa-mita akeny aminareo zay te hiala ety, ary tsy ho afa-mita akety aminay zay miala eny. Dia hoy izy: mangataka aminao ary aho ny raiko, mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy 5 aho mba hilaza tsara aminy, fa ndao mba ho tonga aty amin'ny fijaliana aty koa izy. Hoy Abrahama taminy: manana Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino ireo izy. Fa kosa izy: tsia ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia bebaka izy. Hoy Abrahama taminy: raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy eto iny izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty azy. Ramasolo manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Tena mampieritreritra ity volazan'ity lahatsoratra masina ity ry havana. Raha tsy hoe olona materitreritra dia tsy tonga amin'ny fandinitena itsona amin'izao zavatra ambaran'ity lahatsoratra masina izao. Ny carême moa dia andro ny fandinitena. Mbola miala neny namiko sy aminao zay mbola velolaina io ny tompo, mba handiny tena fantatry ianao hoe manao ahoana tokoa moa zany sy ianao ty.
Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy any amin'ny epistily ihany hoe dinino ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana nareo na tsy, na olona no lavina. Zay ny volazy eo eo amin'ny Korintianina faharoa toko 13:15 zao ny volazy eo amin'ny anaran'i Jesosy aloha vakiana tsara mihitsy. Dinino tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo, ao anatinareo Jesosy Kristy. Mampieritreritra ny lazainy mpanompon'Andriamanitra ray amin'ny zavatra ray eo amin'ny soratra masina. Teneniny tamiko indray maka. Sahiran-tsaina tamin'izay aty aoriana be vao mahafantatra an'ilay izy. Hozy izy, ny zavatsoanao aza mena ny alika sy ny kisoa. Ny zavatsoanao aza mena ny alika sy ny kisoa. Mafy be zany teny zany. Ny tenin'Andriamanitra dia atao an'ny olona izay mino. Ny tsy mino zany dia alika sy kisoa. Tsy mila mandeha ny tenin'Andriamanitra ny tsy mino. Fa ny mino, rehefa tena mandeha ny tenin'Andriamanitra, dia vonona katohan'izany, vonona nanatanteraka izany. Eto dia tia mpanankarena anakay izay fa dira novana loatra tonga tany amin'ny alova tanina mihitsy fariny rehetra. Misy olo zay moa dia miteniteny foana izy io nefa ho lasany dia tondra vomanga ray gony. Dia zay ny entiny any. Soratra masina nefa niteny hoe tonga teto an-tany anao miboridana be, miala eto koa anao mbola miboridana be. Ny mpitandrina anankiray izay ary sany teny mihitsy hoe efa maty hono izy dia boridana be mihitsy dia petraka ao am-piangonana. Dia mbola teteny azy hoe marina tokoa izany zavatra lazainao. Efa miala eto amin'ity tany ity tsika tena miboridana, mianjaanja daholo ny ataontsika tsisy miafina mihitsy. Na dia teny azy hoe za tsy nanao an'izany, mianjaanja daholo, hita daholo. Ka alao dia mbola tsy miafy zany andro mangity zany. Aleo zazy anao izay manatsofina eny tenin'Andriamanitra io dia raiso ilay tenin'Andriamanitra. Aza mitomany anao, inona nataonao anahy président, zanakao an'izy zay fa mibebainao, ianao ny ratsy fanaonao. Afozy ny zava-tsy mety ataonao, mivamy fanavoazan'ny saina, fataro ny sitrapon'Andriamanitra izay masina sy marina arakasitrahana. Aza manitsy tadininy amin'ny tenin'Andriamanitra. Indrindra ilay tenin'Andriamanitra tiantsika dia zavatra mahafinaritra antsika, mampihetsi-po antsika, fa tsy tenin'Andriamanitra manameloka amin'ny faratsiana ataontsika, mampiharihary hoe ratsy ny ataontsika, mila miala amin'ny ratsy fanaontsika io. Eto izay lazainy tsara, zao ny lazainy eto amin'ity Luka toko 9:10 mampieritreritra. Aoka hiaino ireo izy, inona nasiana inoana? Mosesy sy ny mpaminany. Fa raha tsy etian'io izy na dia misy hitsangana amin'ny maty aza, dia mbola tsy hiala amin'ny ratsy fanaony ihany izy. Riavana malala. Andaontsika tena hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary angataka mihitsy hoe tena andray izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ho fiainana sy fanotsiana izay diso, ny fampianarana sy fitaizana ho amin'ny fahamarinana. Andesina ahatra sy andesina ahatra anao hiala amin'ny ratsy fanao mahatonga antsika olon'Andriamanitra mivonona miasa tsara rehetra. Dia ho izany tokoa anie zazy ianao rehefa mandeha tenin'Andriamanitra fa tsy hanamafy ny fonao tahaka ity mpanankarena ity. Ny farany dia any amin'ny farany rehetra. Mbola tsy tonga izany olo izany aokanao tena migolona ny sofina dia teny hoe ampianara tomponao ny sitraponao aoka kasitrahanao ny fisainan'ny foko sy ny lazain'ny vavako. Dia aoka tsika tsy mahomarina amintsika ty tenin'ny apôstôly masina ity hoe misy olona manaika an'Andriamanitra amin'ny vava
fa amin'ny atao mantasy. Mantiny tena zasy ianao ny fiainanao andavanandro fe tena fanekenao an'Andriamanitra, tena fanehoanao ny voninahitr'Andriamanitra. So sanatria mivava le hoe alahady vavaka alatsinainy zavatra hafa natao. Azanio mangalatra. Aloha tsy voa zany zasy ianao zay. Mameno ny fiangonana io. Fa tena ino le tenin'Andriamanitra teo. Anaiky vainy tenin'Andriamanitra dia sahijova olombelona ananaty fiarahamonina any dia ho fanasina sy fahazavana ho an'ity zao tontolo zao ty tokoa. Amen. Sotranao izay raha io fanovankinao indray tamin'ny alalan'ny teninao. Dia ny teninao ne anova ny fovatonay ho tonga finofo. Atonga ny vonina miasa tsara rehetra. Dia mba irao izay tompo fanasana sy fahazavana amin'ny fiainana andavanandro anay. Ary tsy tenenina ratsy minaranao ny ataonay. Manomboka ny zavatra kely miveram-panay be. Voninahitry ny naranao. Dia sitraka ny ary vavaka io. Anay izay an-danitra. Masina eny naranao. Tonga eny fanjakanao. Atao ane sikaponao ny tia-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay. Raha mamelany elokay, tahaka na melanay izay mika taminay. Izay mitondra anay mifakapana. Fa manafanay amin'ny ratsy panao mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avy indrindra amintsika ane izao tsodrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao resy amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ane amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra ny fononareo mba hitongonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Komandehana fanasana sy fahazavana ary olon'Andriamanitra vonona miasa tsara rehetra amin'ny fiainako sy ny fiainanao indrindra andavanandro fiainantsika. Ary tsy tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra nataoko sy nataonao mba ara-piavin'ny Kristy mahalanty. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina. Amen.